ry malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo manakarivany ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tiatsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Vavaka sika tsy mitsahatra misaotra anao mivavalaira eo fanomenao fahavelomana zay na dia namakivaky ny alina maizina iny aza tena joronao nay eto amin'ity andro alakamisy 15 Aogositra 2024 ity. Tary lalana aryzay tompo namakivaky ty tonandro ity manao zavatra mifanahaka amin'ny sitraponao asa marina akasitrana ary anehoana ny voninahitra ao. Dia ho amin'izany tokoa ane fisainanay eo ambany fitarian'ny teninao zay fanino tongotray sy fanazavana ho an'ny lalanay. Saotra Jesosy. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity alakamisy 15 Aogositra 2024 ity dia Korintianina faharoa toko fahasivy andininy fahaenina ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahasivy andininy fahaenina ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Paoly apôstôly miteny fa an'izao no lazaiko zay mamafy kely dia kely no jinjana, fa zay mamafy be dia be kosa no jinjana. Oka ny olona rehetra samy hanao ahaka zay ninino fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny olony rehetra manakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Araka ny voasoratra hoe namafy izy eny nanome ho an'ny malahelo ny famarinany maharitra manakizay, ary zay manome voan'ny mahampamafy sy mofo hoanina dia anome sy abe ny voa fafinareo ary ampitombo ny vokatry ny famarinanareo. Dia nakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka ndroso amin'ny tsipo zay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Fa ny fanaovana izany fampivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelon'olony masina ihany fa mahabe fisaorana ny maro an'Andriamanitra koa. Satria ny fizahan'ny toetranareo amin'izany fanompona izany no ankalazany an'Andriamanitra no mivitananareo tsara ny fanankenareo ny filazantsarany Kristy sy ny fahazotonareo amin'ny fiatrana ho azy sy ho an'ny olona rehetra. Ary amin'ny fangatahany ho anareo dia manana anareo izy no ny habe ny fahasoavan'Andriamanitra aminareo isaorana ny Andriamanitra no ny fanomezany tsy azo toroana. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity ry havana dia ampaherezina zasy ianao ty manolotra sy manao zavatra amin'ny fifaliana. Voaray eo amin'ilay andininy fahafito zany manao hoe ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ny manao zavatra amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ny manao zavatra amin'ny tsipo no tian'Andriamanitra. Ary indrindrindrindra ny olona manakarena amin'izany fifaliana sy fanaovana zavatra amin'ny tsipo indrindrindrindra amin'ny fifaliana. Raha manao izany ianao dia lazaina fa mahafaka ny alahelon'olona masina, mahabe fisaorana ny maro an'Andriamanitra. Ahoana no hahatonga ny olona ho feno fisaorana an'Andriamanitra amin'ny ataoko sy ny ataonao? Tanterao zay ataonao rehetra ao anatin'ny fifaliana sy ny tsipo. Fezina amin'ny teny hafa zany dia ao anatin'ny fitiavana. Mba marina amiko sy aminao ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe fitiavan'i Kristy maneranay. Satria raha vao tsy natao anatin'ny fifaliana sy ny tsipo amin'ny fitiavana zany dia atao tsinotsino. Fa raha manao an'izany tsika dia mahafaka alahelon'ny maro zany sy mahabe fisaorana ny olona an'Andriamanitra. Ary zany ange le fampivavahana andrasan'Andriamanitra ny olona feno fisaorana an'Andriamanitra satria afaka ny alahelona, afaka ny fahoriana. Koa amin'ity andro ity masotoa ianao hanao zavatra amin'ny fifaliana sy amin'ny tsipo ary ataon'Andriamanitra
dia be ny fahasoavany aminao satria zany a no matobaka amin'ny fahasoavana tsy eo aminao ihany fa my olona rehetra manodidina anao a satria ianao manao zavatra amin'ny fifaliana sy ny itsipo. Koa etam-pamarana anazy dia aza mamafy kely koa fa mamafaza be fa raha mamafy be ianao dia mijinja be. Paoly apôstôly ary dia miteny mihitsy hoe zay mamafy amin'ny fanahy dia jinja fiainana, fa tandremy kosa so mamafy amin'ny nofo ianao dia jinja fahafatesana satria tsy amin'ny fifaliana sy tsy amin'ny tsitsipona anaovanao azy. Koa mamafaza be dia be dia jinja be dia be ianao a mafaka ny alahelin'ny olona maro zany a mabe fisaorana ny olona koa an'Andriamanitra afampivavahana tahaka izany a ho andrasana Andriamanitra amiko sy aminao a ambara-piavin'i Kristy eny amin'ny lanitra. Amen. Dia raha sy misaotranao izay raha eo fa nampianarinao izay amin'ny ataonay rehetra ho feny fifaliana, ho feny fitiavana, andeha ankitsipo satria manao an'izany izay dia manafaka ny alahelin'ny maro, mabe fisaoran'ny olona an'Andriamanitra. Tianao izay a mba ho zany ny fiainanay naiza naiza agnovinovina sa zany ny asa tsara tianao anehoana ny voninahitra ao sy ankalazana ny anaranao. Dia sitrakainy ary hivaraka hoe ainay zay nan-danitra mamasina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao dia tany tahaka ny an-danitra. Mino niny anina sazo anay a mamela ny elokay tahaka ny amelanay zay meloka taminay a mamela ny elokay tahaka ny amelanay anao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ane zao tsodrano zay tononona amin'ny anaray zanakary masina zao. Raiso amin'ny fifaliana sy fitiavana zany tsodrano zany lina amin'ny finoana. Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mahitombonareo amin'ny fanantenana noneny ny fanahy masina. Koa manomeza amin'ny fifaliana sy amin'ny kitsipo dia mamafaza be fa hijinja be dia be koa ianao. Abe fisaorana ny olona an'Andriamanitra zany a sy hanafaka alahelo azy. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery any a amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.